Ity ny fizarana fahatelo farany anarahinao ny mahakasika ny tôtôsy bol izay hoentiny Monsieur Parfait ato anatin'ny fandaharana PAGNY ny alika. Eo amin'le resaka fiandrasana tanàna na fiarovana anareo tompony manao ahoana indray izy? Arakaraka le formation izy, zay zany ty formen'izy rahalahy reto agressif. Fa azo formen'ireo ho chien de garde fotsiny. Zany hoe amin'izay fotoana izay izy raha vao ohatran'izao zao teneniny hoe attaque dia tsy tananao, tsy tananao mahitsy io. Fa i maître moa afaka manazava an'izay bebe avy eo fa izy ty zany dia miformenay chien de ohatran'izao, chien de compagnie ohatran'izao dia na mahita azy fotsiny zany dia vao matahotra ny olona dia fa na izany na tsy izany tsy azo hidira anaty raha fa tsy io zay. I tôtôsy 19 mois ihany koa dia anao exercice d'obéissance kely zay roalahy. Tôtôsy assis, bien, très bien. Tôtôsy au pied, voilà, au pied, voilà, bien, au pied mieux, très bien, au pied, tôtôsy, voilà, au pied, bien, au pied mieux, là, tôtôsy, al, voilà mon chien, c'est bien, là, debout, voilà, debout, assis, voilà, assis, très bien, couché, voilà, mort tôtôsy, mort, bravo, c'est bien, mort, très bien, ça suffit, hop, hop, voilà, beau chien. Fizafiandreo boribolina misy ato indray manao ahoana izy ve le créer problème sa le tia sangisangy? Ty zany entre samby izy ty tena pilasy histoire ty vao avy mijanondralahy izy ty teo vao aingana Zany voto be ohatrin'ny lohan'ondro zany eo alevoaka any amin'ondro sariny lasa ohatrin'ny ondro io vavan'ny adalo io. Zany sangisangy sa hoe nilanila tena midonaina an'le kely eo ambany eo mihitsy ny adalo. Rehefa avy eo moa nareo entiko any nareo hoe aiza ny trano ipetrahany dia ahoana le kely eo zany zany azonay tamin'le 3 sai le hoe miteraka izy dia mijanona ato aminay le zanany dia misy zanaka ry zareo eo ambany io ka tambola kely reny nampijaliany le ty fa lehibe ny alika tena zay mampisaina ny alika lehibe ny alika dia dia gafigafin'le kely indray zany tena gafily le kely ty tena préatin-drala moa naovany tamba be manasaraka. Amaraparanantsika ny resaka mety misy astuce ve ho an'ny fikarakarana boribolina tianao zaraina ho an'ny mpijerintsika na hoe raha te hoe misy ny olona zay vao te hanana alika ihany koa dia mety misy conseil avy aminao hoe misafidiana boribolina satria io zany arakaraka ny safidy raha ohatra anay zany izy raha chien de compagnie dia tianay ohatry hoe nonorsa be kilalon'ny ankizy atao trano izy ty nonorsa be mahitsy mahafinaritra na misangisangy aminy ary na dizy azonao mitaona zay tiana atao ahonganao izy ninona zay tianao atao tsy maninona mahitsy izy dia azo eo koa izy nefa ny azonao tenenina raha ohatra hoe asaina miandry tanàna fotsiny dia miandry rehefa apetraka ato izy zany raha ohatra zay sendra mandeha reny ka ty ambony ty tsy mivovo reo tsy mivovo mihitsy misy mivovo fa reto tonga dia mamely satria efa le nandalo formation dia ny hoe za zany tsy hoe milaza hoe miboribolina ny tsara fa samy manany tiany io miboribolina lafolafo kokoa no fikarakarana dia izy koa alika somary fragile tsy arakaraka zao habeny zao fa mora marary be io raha vao tsy ara-dalàna ny fikarakarana le fa narary izy tôtôsy tôtôsy zany mbola tsy narary fa izy mbola kely tena sarotra be mihitsy mamelona azy. Mankasitraka indrindra ny Monsieur Parfait mankasitraka ny tôtôsy ihany koa ny tôtôsy moa tsy miresaka fa mampiseho an'izao geste zao izy satria fantany hoe ivoaka amin'ny fahitalavitra fantany hoe ivoaka ny alika zany mila resahanao ohatran'izao izy na dia hoe izy tsy mahafantatra fa mila resahanao izy indraindray azondraha dia fantany feonao dia tadidina dia mila kalikaly fofona tamin'izay vao tonga tato zao dia nasaina mifofona mihitsy aloha ry zareo dia miverina taty zay dia nasaina mifofona dia tadidina tamin'ny voalohany vao niditra fotsiny za zao dia somary tonga dia nitsangana mivozina fa rehefa nentin'ny mahita raha nanakaiky anay izy dia tsy nanina fa tadidina izy hitanao izy le mitsangana voziny iny dia aza manandrana mbola manatona amin'iny fa anao hiandry ny maître na ny tompony fa raha misaoty amin'iny izy tsy zaka
Mahafinaritra mahafantatra an'izany rehetrarehetra zany indrindra ho an'ny olona tsy mbola hoe miaina amin'ny tontolon'ny alika sy tsy manana alika toy izao a dia izay misy koa ny zarana an'ilay izy a atao anatin'ny fandarana mpanisy ny alika. I Barry sy Wendy ireo no vahintsika manaraka ato anatin'ny fandaharana manome fotoananao amin'ny herinany toy izao indray.